Fa manoloana indrindra izay baolina kitra ho an'ny Barea ny Madagasikara izay mialohan'ny andehan'izy ireo Afrika Atsimo dia isy ny lalao fitsapana izay ikatrony amin'ny ekipa voafantina eto Analamanga ny 12 volana Mey izao moa no tanterahana ity lalao fitsapana an'ny Barea ny Madagasikara ity. Ny alarobia tolakandro teo ny nivondrona voalohany sy nanao fanazara-tena tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina. Ny ekipa voafantin'Analamanga Analamanga eo amin'ny Barea ny Madagasikara ny alarobia 20 Mey ho avy izao. Lalao izay tafiditra amin'ny fanomanan'ny Barea ny fetren'ny COSAFA 12 atao Afrika Atsimo ny 17 Mey ka hatramin'ny 7 Jona ho avy izao. Mpilalao tanora misy 20 izay hita nisongadina tamin'ny fiadinan'ny tompon-dakina Analamanga sokajy diviziona voalohany tamin'ity tompolalaovana 12 timo no voantso andrafitra izany ekipa voafantin'Analamanga izany. Ho azy ireo dia tafiditra sahady amin'ny fanomanana ny fiadinan'ny amboara isaparitra amin'ny ekipa voafantina izao fampivondronana voalohany izao. Fatara ireo mpilalao voafantina eto Analamanga ampiandry Tsatokazo Ravelson Herniena Iris Fosa Junior FC Tana Rakotasombola Razakanirina Esadema Andriamfe Chrétien CFFA Fodilarana Kavanana Rakotomamonjy Tojo Fitiavana Knapsa Sport Tana Ravelino Alain Odilo COSAFA Fodilarana Kavi Soloniana Avzara Fosa Junior FC Tana Ramandro Son Tsilavina LGK Plus Fodilarana Fony Sampy Avril Mama FC Andriamalala Mamsoha Fosa Junior FC Tana Rakotonirina Jean Martin ASADema Rakotozanany Andrelalaina Uskafut ao amin'ny Irakiraka no ahitana ny Jonava ao amin'ny ASADema Atoljanahary Honorena Ibleza ao amin'ny LGK Plus Jean Diallo Fosa Junior FC Tana Fidson Amoros Tana Formation Ranaifson Andrantoary Lalana Ibila avao amin'ny LGK Plus Rav Sandatana Norbertin na Iravo avao amin'ny ASADema Ergi Albert na Ikoko avao amin'ny Fosa Junior FC Tana Randriana Andasana Olivier na Ronald avao amin'ny Uskafut Asnirina Onjaniana Patrick avao amin'ny ASADema Ravelo Arson Zola avao amin'ny LGK Plus Panafika Rokosa no nalain'ny mpanazatra dia Andriatahina Sambatra avao amin'ny Fosa Junior FC Tana Fanomezatsoa Tojo Claudel na Ibela avao amin'ny LGK Plus Panazatra René Idink avao amin'ny Fosa Junior FC Tana Panazatra Panampy Rajona Arsamba Frank avao amin'ny Fosa Junior ihany Panazatra ny mpiandry Tsatokazo kosa Razafy Mamonjy Robert avao amin'ny LGK Plus Panomana Harabatana Randrianandrianina Albert avao amin'ny COSAFA Ampitandrarao nivon'ity ekipa ity na ny intendant Ramanantsolofo Dieudonné